Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana ny Koritiana faharoa toko fahaenina andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo. Efa novakiana teo fa ny lohateny izay nomentsika an'io dia ny faneva mihitsiny dia ny hoe ny fiangonana masina mijoro vavolombelona. Fiangonana masina mijoro vavolombelona. Manindra n'izany tokoa zany tenin'Andriamanitra izany. Mamerina ny hoe inona ny hoe masina. Madio isika, tsy misy petipetina, voatokana ho Andriamanitra, ho an'Andriamanitra. Izany no dikany. Ary izany tokoa ny fiainan'ny olona mpanaraka marina an Kristy. Masina ny fiangonana satria masina Jehova. Araka ny voalaza amin'ny Luka toko faha 5 ny andininy faharoa manao hoe aoka masina reo satria masina ho Jehova Andriamanitra reo. Tsy hoe masina noho ny fiezahana hanatanteraka ny lalàna sanatria zany, ary tsy vitan'ny lalàna zany noho ny lalàna tsy manana hery hanaovana an'izany, na kosa sanatria hanamaso tena amin'ny fanaovana asana fivalozana araka ny fampianaran'ny rahavavy katolika. Ny fahamasina dia tsy avy amin'ny herintsika na ny fahamendreantsika na ny ezaka hanatanterahana izay ambara lalàna, fa lalàna ho isika tsy manana hery hanaovana sy hanatanterahana an'izany. Fa izay mahamasina antsika dia ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Tompo amin'izany, efa madio raha teo ianareo no teniko. Jaona toko faha 10 ny andiny ny fahatelo. Voalaza ihany koa fa ny fanahy masina, asan'ny fanahy masina no manamasina, sady manokana indrindra mampijoro vavolombelona ny mino. Zany ny asa fanahy masina. Araka zany dia hita fa olona avy amin'izao tontolo izao feno ota no nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany, ary indrindra natokany sy natsony ho azy. Zany no mahamasina antsika. Ka eto amin'izao teksta anjarantsika izao dia hita fa misy hery na hery hafa manimba ny fahamasinana eo, dia tondroina amin'ny alalan'ny kisaritsary na kisarin-javatra mifanipaka zany, toy ny hoe fahotana, ny fanohitra amin'ny fahamarinana, ny maizina sy ny mazava, Kristy sy Beliala, tempolin'Andriamanitra sy ny sampy. Manoloana an'izany hery roa mifanohitra zany dia tindrin'ny Paoly apôstôly fa ny mino dia tokony hiala amin'ny ratsy. Ary amin'izany no antony ampiasany Paoly apôstôly ilay teny kely hampidirany amin'izao teksta anjarantsika izao, amin'izany fehezanteny izany dia ny teny hoe koa. Atsika tsara eto, ozy izy koa mivoa eo aminy ianareo ary misarahany hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy masina. Koa inona ny hevitra zany? Mba ho fampatsiarovana andreo efa manana Kristy, efa natokana Kristy, efa masina ho anazy, ho fananarana ihany koa andrindrindra toromarika mba hialany amin'izay mety manimba izany fahamasinana nataon'Andriamanitra na zany fanokana nataon'Andriamanitra ao amin'ny tena zany. Koa mivoa eo aminy ianareo ary misara aminy hoy Jehova, ary aza manendry ray tsy madio. Manaitra io satria nahoana? Ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro amin'ny fahamasinany. Zany ny Andriamanitra antsika, saro-piaro amin'ny fahamasinany izy, ary miantso atsika ho amin'ny fahatsiarovantsaina
Andriamanitra ianao, ka miantso antsika ho amin'izany izy mba hibebahana. Izao mantsy tena tsy zakan'Andriamanitra ny fahararom-pahotana, ka dia hoy izy mialahy misara teny baiko laizany amin'ny endrika mandidy io, ary amin'ny mandidy amin'izao fotoana hitenenantsika izao, aza manendry ray tsy madio hoy izy ny amin'izany. Endre zany fitiavan-janaka ao amin'ny raintsika, tenin'ny ray aman-dreny tsy misorona izany fa mitarika mandrakariva ho amin'ny fahatsarany zanany izay efa natokany ho anazy. Manaitra fa ny fananana an'Andriamanitra ho raintsika dia mitaky fahadiovana ho amin'ny avy amin'ny fahalotoan'ny nosy ny fanahy, mba hirosoana amin'ny fahatantarahany fahamasinana ao anatsika, ary koa ny fahamasinam-pitondran-tena dia hijorona vavolombelona amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ry havana, inona ny lesona hoentina mody? Fahatampahana tanteraka amin'ny fisakaizana amin'izao tontolo izao, izany no ikendren'Andriamanitra amin'izao hafatra ambaran'izao. Ary indrindra ny fetezantsika ho diovina mba hadio ho tonga ho azy isika, mialamy fomba n'izao tontolo izao hoy ny hafatra hoentina mody, ary aoka hiaina amin'ny fomba n'Andriamanitra. Taona hiala amin'izay tsy akasitrahan'Andriamanitra tsika, anefa kosa amporisihina mba hirafitra sy hanahaka amin'ny Kristy. Izany ve ny zanaky ny filazantsara ankehitriny? Vavolombelon'i Kristy mantsy ianao, ka hanambara ny antsarany amin'ny fitondran-tena mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka izany ny mahafinaritra amin'ity Andriamanitra antsika ity, raha izao texte anjarantsika izao no jerena, dia izao manavaka ny azy izy ianao, avahany amin'ny rehetra ianao, satria zanany tsy avelany hanana fomba tahaka ny fomba zao tontolo izao ny zanany, avahany sady saro-piaro izy no ko manavaka anao amin'ny mahazanaka anao. Ary indrindra manao fanekena fa ho raintsika mandrakizay izy, tsy hoe ho raintsika fotsiny ihany mandrakizay izy, fa ny fanekena dia hiara-monina amintsika, miara-mandeha amintsika. No inona ny antony ilazany amin'izany, inona ny antony anaovany an'izany? Amin'ny mahazanak'Andriamanitra voafidy anao ho azy. Moa tsy manaitra sy mahatonga fifaliana ve zany raha ny raintsika no tenantsika hoe ianao izao n'Andriamanitra manaitra zany. Ry havana, raha tsy an'Andriamanitra ianao, raha tsy an'Andriamanitra isika, dia navelany hirenireny teny fa mahan'Andriamanitra anao dia saro-piaro aminao izy, saro-piaro aminao izy, ka mamalavala anao ary misahirana anao, manavaka anao, manokana anao ho an'ny tenany. Zany ny Andriamanitra ry havana ankehitriny, amin'ny maha-Andriamanitra azy no antony handraisana anao ho zanany. Ary indrindrandrindra tsy ampanao tokoa ve fa tena namalavala anao izy, ka misahirana, nikarakara, nanalanao avy amin'izao tontolo izao ho ao amin'ny tenany. Izay le dikany tamin'ny maraina teo, ny dikany fiangonana eklesialy izy ny tamin'ny maraina, eksa miaraka amin'ny zany avany ivelany hoentina ao amin'ny fiainan-Kristy, natsofoka ao amin'ny Kristy.
rehefa tonga ao dia nikarakaraina ho tonga zanany manavaka anao zay zanak'Andriamanitra izy, ary maha Andriamanitra anao, maha an'Andriamanitra anao. Izany no antony naraisanao ho vavolombelona hanambara azy amin'ny fitondrany tena madio. Natokanao ho azy ianao, tadidio zay, natokanao ho azy ianao, tsy ho amin'ny fahalotona fa ho amin'ny fahatsarany Kristy mandrakizay. Dia nio tsara ny fomba fanokanan'Andriamanitra anao tamin'ny 7:9 nisy nietsika goava, nietsika ara-panahy nisy teto amin'ity toerana ity. Fanavahan'Andriamanitra anao io satria tiany loatra ianao. Tsy rombelonao izy fa Andriamanitra, ary tsy mety ho amin'ny zanaka ny Andriamanitra. Na dia ny zanaka aza amintsika tsipadolo-latarotana mbola mandrakizay ny fitiavana anao. Zanako ianao hoy ny tenin'Andriamanitra eto, sambatra anao manana ray ho dada. Ivavaka antsika rehetra, misaotranao Jesosy io, mamahababo ny fonay tokoa ny afatra naloka avy amin'ny fonao. Mba iza tokoa moa zahay mba natsangana ho zanakao, ho zanaka lehilahy, ho zanaka vehivavy araka ny teninao, ary ho rainao mandrakizay araka ny teninao. Misaotra raha io.